Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ho amintsika rehetra ny fahasoavany mbany fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Alahady fahatelo amin'ny volana Febroary, alahady fahavalo manaraka ny Epifania. Alahady koa mialohan'ny idirantsika amin'ny alahadin'ny Karemy izay manomboka amin'ny faran'ny volana. Ny hira amin'ny tanan'ny firaisana no raintsika. Isika ivavaka. Iray ny batisa, iray ny finoana, iray Andriamanitra, iray n'izy rehetra, iray Jesosy, iray ny fanahy masina. Izany ny maharay anay koa, zanak'Andriamanitra, na tsy mitovy fijery, tsy mitovy fiaviana, fisainana, nefa koa atambatrao ho zanak'Andriamanitra. Mipiara-mandova amin'ny Kristy, lanitra iray amin'ny diranay. Koa derana sainkalasena anao tompony amin'ny fitiavanao anay, ka nahatonga anay ho ankohonana Andriamanitra. Indreto izay mba hiaino ny fahefa-miteninao, hiara ny fahefa-miteninao amin'ny fiainanay, anovanay izany, ka ny herin'ny teninao anay anovan'ny fiainanay. Koa ankehitriny Tompo manasa anao izay. Bombem-boninahitra sy lazy ianao amin'izay rehetra ataonao amin'io, ary raiso ny fankasitrahana amin'izay rehetra fanomenao anay, na andro, na fotoana, na arena, na fifaliana, ena dia fahoriana aza dia isaoranay anao satria misaora amin'ny zavatra rehetra. Koa mangataka aminao izay fanahy masina, hamasino izao fotoana izao, ho anitra kasitrahana io masin'i Kristy, ka ho tahaka ny emboka manitra miakatra nan-danitra nefa vavakay, ary ny fitahianao tahaka midilo manitra mitsoroka amin'ny morotan-tongotra iarona, ka hafaly sy ravo izay miona aminao, ka ho masina sady tsy misy tsino izao fanompoana izao. Izany ny angatany amin'ny anaran'i Kristy, le nampianatra anay vavaka manao hoe Ranay azany an-tany. Manay ny fanjakana.
isika iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony tanterahantsika ny Tompo, manana fitsipika tokony arahantsika izy. Hita amin'ny bokin'ny Romanina 10 ary ny Jakoba 5 izany. Hoe ny apôstôly masina, satria raha manaiky an' Jesosy Tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nangana azy tamin'ny maty, dia vonjena ianao. Fa mifono inoana azoana fahamarinana ary mivava anao anakena azoana famonjena. Fa ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny kosa dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ka aoka ho mpankatoa ny teny ianareo, fa aza piainy fotsiny ihany ka mamitaka amin'ny teninareo. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay manderaka lalàna amin'ny Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny tenin'ny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, dia isika anetry tena anaraka izao vavaka izao. Tompo misaotra anao izay ny amin'ny teninao, izay nomeno anay. Mila mino amin'ny fo izay ary manaiky amin'ny vava, sady ivelany no anatiny. Mamindrafo aminay nefa Tompo, satria misy ny manaiky amin'ny vava fa mandaha amin'ny fo, mandaha amin'ny fomba fiasa, mandaha amin'ny toetra sy amin'ny fomba mpanao. Mamindrafo aminay, mamilamilo kay. Mihay amin'ny teninao koa izay nefa tsy mankatoy izany, ka manadino izy rehetra ny nambara taminay. Mamindrafo aminay, mamilamilo kay. Tsy tanteraka izay ny fijerinay ratsy, ny eritreritray tsy madio, ary ny ataonay dia misy kilema. Koa noho ny amin'ny Kristy Jesosy, mba eno reny vavaka mangina sandratra ifonanay honatrehanao. Taminao dia taminao no nanontanay Tompo, ny efa ratsy teo masonao no nataonay. Matahotra ny fitsarahanao izahay, matahotra ny fanamelohana izahay. Tsy manana inana izahay fa hoentinay ny fonay mba hodiovinao, homenao fo torotoro sy mangorakoraka. Fa ny fo torotoro sy mangorakoraka Andriamanitra tsy mba ataonao tsinitsinina. Izany no angatany amin'ny anaran'i Kristy Jesosy mpamonjy anay. Amen. Re Andrea
Andriamanitra ary vonina nandrainao zanany izy. Nitsangana indray ny teny somafaly fa hamafa amin'ny fahotantsika izy. Hoy ny soratra masina. Raha misy aminareo miala amin'ny fahamarinana, ary misy anankiray kosa mampabebaka azy, aoka ho fantatrareo fa izay mampabebaka ny mpanota hiala amin'ny fahadisoany hamonjy fanahy tsy ho faty izy, sady hanarona heloka be. Ary ny tompo no anangana izay nanota, ary ny nanota dia avela heloka. Noho izany ary havana, dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo, noho ny amin'ny anaran'i Kristy Tompo, samy amin'ny deran'ny Tompo ianareo. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra, ho an'Andriamanitra. Petraka amin'ny fifaliana isika ny amin'izany famelan-keloka izany, hijoro vavolombelona sady homana amin'ny fianonan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny hira voalahatra. Tonga ny fotoana izay makintsika ny soratra masina, ny vaky teny voalohany dia hitantsika ao amin'ny Eksodosy, toko 20:7 ka hatramin'ny 9. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny olona rehetra nandeha ny kotrokorana sy ny feo ny anjomara, ary nahita ny elatra sy ny tendrombohitra ny voatsetroka. Ary no nahita izany ny olona dia torakovitra izy ka nijanona teny lavitra eny. Dia hoy izy tamin'ny Mosesy, aoka ihany ianao no hiteny aminay, dia hiaino izahay, fa aza Andriamanitra no miteny aminay, fa andao maty izahay. Dia hoy Mosesy tamin'ny olona, aza matahatra fa tonga Andriamanitra mba hizaha toetranareo, ary mba hoe hanatrehany hitavanareo ny fahatahorana azy mba tsy hanotanareo. Dia nijanona teny lavitra eny ny olona, fa Mosesy kosa nanakaiky ny aizimpito izay nitoeran'Andriamanitra. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, izao lazainao amin'ny zanak'Israely, ianareo fa nahita ahy fa tany an-danitra no nitenenako taminareo, ko aza manao Andriamanitra volafotsy na Andriamanitra volamena ho anareo ho fanambiko, ary taratany ho ataonao ahy, ka aterina eo amboniny ny fanatitra hodorana sy ny
mpihavananao, dia ny ondry amanosy sy ny ombinao eo amin'ny fitoerana rehetra izay ampahatsiarovako ny anarako, noa hanatonako anao sy hitahiko anao. Ary raha ny alitara vato no ataonao ahy, dia aza ny vato voapaika no anaovanao azy. Fa raha manainga ny fandrakao aminy ianao, dia andoto azy. Ary aza asiana ambaratonga hiakaranao eo amin'ny altarako, mba tsy ho hita ny fitanjahanao. Asan'ny apôstôly 7:20, andininy 1:20 ka hatramin'ny 20. Asan'ny apôstôly toko 7:20, andininy 1:20 ka hatramin'ny 20, amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny tanan'i Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro, ka dia ny mosara sy ny fiaron'ny akanjo teny aminy no netiny atao amin'ny marary, dia sitrana ny aretiny, ary nivoaka ny fanahy ratsy. Ary nisy jiosy sasany mpiriorio mamoaka fanahy ratsy, izay ninia nanonona ny anaran'i Jesosy Tompoko teo ambonin'ny manana fanahy ratsy, ka nanao hoe: mampianiana anareo amin'i Jesosy izay nitory amin'ny Paoly aho. Ary nisy 7 rahalahy zanaky Skeva, jiosy, lohampisorona, izay nanao izany. Ary ny fanahy ratsy namaly ka nanao taminy hoe: fantatro Jesosy, ary fantatro koa Paoly, fa mba iza kosa moa ianareo? Ary ny lehilahy izay nanana ny fanahy ratsy dia niantsambotra tamin'ireo, ary nahery ka naharesy azy roalahy, dia nandositra niala tamin'izany trano zany ireo, sady nitanjaka no voaratra. Ary fantatry ny jiosy sy ny jentilisa rehetra izay nonina tany Efesosy izany, dia raiky tahotra ny olona rehetra ka nankalaza ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary maro izay nino dia tonga ka niaiky sy nilaza ny asany. Ary maro ny mpanao ody no nanangona ny bokony ka nandoro azy teo mason'ny olona rehetra. Ary no ny voatotaly ny tokombidiny, dia hita fa volafotsy 5,000 izany. Fatratra toy izany ny fandrosoan'ny tenin'Andriamanitra sy ny heriny. Filazantsara ny Jaona toko 12, andininy 4:20 ka hatramin'ny 15. Filazantsara ny Jaona toko 12, andininy 4:20 ka hatramin'ny 15. Rehefa hita zany dia hiara isangana isika, za hamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niantsoko nanao hoe: izay mino ahy dia tsy izao no inoany, fa izay naniraka ahy, ary izay mahita ahy dia mahita izay naniraka ahy. Izao tonga amin'izao tontolo izao fahazavana, mba tsy hitoetra ao amin'ny maizina izay rehetra mino ahy. Ary raha misy mandre ny teniko ka tsy mitandrina, izao tsy mitsara azy, fa tsy tonga hitsara izao tontolo izao, fa monjo izao tontolo izao. Izay mandahy ahy ka tsy mandray ny teniko dia manana izay mitsara azy. Ny teny izay nolazaiko izany ihany no hitsarana azy amin'ny andro farany. Satria izao tsy ny teny ho ahy, fa ny ray izay naniraka ahy. Izy no nandidy ahy izay holazaiko sy hotoriako. Ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny, koa izay lazaiko dia lazaiko araka izay nolazainy ray tamiko. Ray Masino, manamanasina amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen.
Vavakintsika. Tompo, mbola misaotra anao zahay satria mbola nomenao ihany izao tombonandro izao, ahafahana indray miaino ny teninao, ary indrindra nosoratana izany tamin'ny tenin-drazanay. Mangataka anao izay fanahy masina, ilatsaka ty anatinay tsirairay avy, ka mba ahafahanay mandray sy miaina izany. Ny mpanomponao izay ilazany sy hitory ny teninao kosa, dia ianao no ame azy ny fanahinao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminao ny fahasoavany mba ny fiadanana Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Asan'ny apôstôly toko faha-7 any Efesosy no miseho ny tantara. Efesosy dia any amin'ny Turquie io zany izy amin'izao. Aza dinona ry avany fa le fiangonana 7 any Azia reo dia izy sy risy Turquie mifanakaiky efa tsisy tsony re fiangonana 7 reo le Smyrna, Pergamos, Efesosy, Philadelphie, Tiatira sy ny namany re zany taony isan'ireo fiangonana malaza fa efa tsisy tsony satria nizavatra nresan'ny soratra masina reo tanteraka tamin'izareo taty afara zany, ireo ny lasa tany Salamo zany. Efesosy tamin'izany fotoana zany foibe ny kolotsaina Grika Romanina, nampahalaza azy le andriaman'ny bavy atao hoe Diana na Artemis. Tsara mako malala fa teo amin'ny lafin'ny mitôlôjia zany ny Romanina tsy dia nanana andriamanitra firy, zara raha misy efatra, fa ny andriamanitra ny Grika ihany no novain'ny Romanina. I Zeus ohatra na fils de Cronos no antsoin'ny Romanina hoe Jupiter. I Hermes zany no antsony amin'ny Grika no antson'ny Romanina hoe Mercure. Dia i Artemis amin'ny Grika no antson'ny Romanina hoe Diana. Ka tamin'io Efesosy na Efezy amin'ny teny frantsay io nisy ny tempolin'ny Artemis na tempolin'ny Diana. Io tempoly io anisan'ny tsara indrindra ary sarobidy indrindra anatin'ny 7 merveilles du monde zany izy io. Sarin'izy io dia amidy lafo be na sariny fotsiny azy, zany hoe miniature zany amin'ilay sariny zany. Io tanàna io nipetrahan'ny Paul roa taona nanorenan'ny fiangonana. Tanatin'ny nipetrahan'ny Paul tao niseho ny tantaran'ny vakina teo, dia nifaranan'le mpitantara amin'ny 20, mba vakitsika hoe ny 20. Asan'ny apôstôly toko faha-7 20 vakitsika. Fahatratra toy izany ny fandrosoany tenin'Andriamanitra sy ny heriny. Resaka tenin'Andriamanitra eto, fa efa amin'ny tenin'Andriamanitra. Inona moa ny tantarany seho tamin'izany fotoana ka mahatonga hoe fatratra, mampitolagaga, mahavariana, mahatalanjona ny fandrosoany tenin'Andriamanitra sy ny heriny. Zavatra roa ihany resantsika amin'izay maro be azo resahana. Ny voalohany zany ny herin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny mpanompony, izay ny fisehoan'ny fahefan'Andriamanitra, fahefan'ny tenin'Andriamanitra. Misy fahefan'ny tenin'Andriamanitra zany ao amin'ny mpanompony. Ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra dia miseho amin'ny heriny ao amin'ny mpanompony. Ny seho zany tamin'i Jesosy Kristy, izy raha teo ny tenin'Andriamanitra, fa ny seho koa eto tamin'ny alalan'ny Paoly. Ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra dia miseho amin'ny heriny
tenin'Andriamanitra ao amin'ny mpanompony. Vakitsika aloha ny andin'ny faraika ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo amin'ny Asina Apôstôly toko fahasivy ambin'ny folo. Ahoana hozy izy? Ary ny tanan'ny Paoly nanaovana Gamaliel, ka dia ny mosara sy ny fianakanjo teny aminy nintina tao amin'ny marary dia sitrany ny aretina ary nivoaka ny fanahy ratsy. I Paoly dia mpitory teny mpampianatra, zay vao mpanao fahagagara, matetika avadiky ny olona zay. Noho i Paoly mitory manana ny herin'ny tenin'Andriamanitra no mahatonga azy ka na ny tanany na ny mosoarany na ny arony akanjony dia nahasitrana olona ary mampivoaka ny fanahy ratsy. Ny herin'ny tenin'Andriamanitra zany io fa tsy herin'ny Paoly samirery akory. Ary zay mahatonga ny olona sasany zany hoe ankehitriny indray ny olona sasany na mpitonavahana sasany heveriny fa herin'ny tenany io, fananany io, ny herin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Paoly no mahatonga an'io. Rehefa miala ny herin'ny tenin'Andriamanitra, miala koa ny herin'ny Andriamanitra amin'ny akanjony, ny amin'ny mosoara na amin'ny tanany. Misy herin'ny tenin'Andriamanitra zany ao anatin'ny mpanompon'Andriamanitra. Izay no ahavitany zavatra rehetra, fa tsy hoe kory hoe pouvoir natakan'izany nalaina tatsy taroa, tsy izay fa ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Ary porofon'izany le tantara tapany faharoa, vakitsika ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Ahoana hozy izy? Ary nisy jiosy sasany mpirioriona namoaka fanahy ratsy, izay ninanona anaran'i Jesosy tompo teo ambony manana fanahy ratsy, karana hoe mampianinanareo amin'ny Jesosy. Nisy mpandroaka demonia, ireo efa mpandroaka demonia, tsy Jesosy nanomboka nandroaka demonia tompoko, fa ny jiosy efa nahainanao an'io tamin'ny andron'ny Jesosy. Ireo efa mpandroaka demonia, ary izy ireo amin'ny andininy fahaefatra efa zatra satria zanaka mpisorony, mpandehandeha, itinérant zany, mandehandeha zany zareo mpanao n'io asa io. Fa ny olana teto rehefa nahita ny herin'ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Paoly dia nakatahaka. Io fakatahaka io manko mahafaty. Io fakatahaka io zany sady mamonjy ny mahafaty. Ary zay zany anisan'ny fahaboazan'ny gasy le makatahaka tafahoatra tsy mampandroso azy koa, fa tsy mba hamorona. Ka eto zany izy ireo zany rehefa nahita fa amin'ny anaran'i Jesosy ampiasain'ny Paoly, najanony le fomba fanaony fa mba mitononony koa le anaran'i Jesosy, zay tsy fahatena akory le Jesosy, tsy inony akory, tsy mahalala ny kory izy, fa mampianinanareo amin'ny anaran'i Jesosy zay torian'ny Paoly, zay nitorian'ny Paoly. Ary zay le fahadisoana. Heveriny zareo zany fa herin'ny Paoly manokana io. Fa rehefa manonona anaran'i Jesosy, aoka zay anonona anaran'Andriamanitra hiala amin'ny ratsy. Ny herin'Andriamanitra ao amin'ny mpanompony tsy mifindra automatika mankany aminao. Ary zay ny fahadisoana izy rehetra. Heveriny fa rehefa manonona le heveriny fa formule magique zany le izy dia zay manonona an'izy zany mety. Satria zay ny tenenin'ny Paoly. Ary zay mahatonga mampianatra mandrakariva rehefa mampianatra mpitandro zay dia miteny foana hoe mety misy mpitandro nangeza lahy tianao ny fomba fiasany na ny teniny sy ny sisa, fa aza makatahaka ny feony na ny fietsiny, fa tsy fanao personnaliténao taizao miaraka amin'Andriamanitra, fa tsy findra aminao kory ny karisman'le olona. Ary misy olona nefa manao an'izany dia mikopie-coller pasteur angezalahy nataka an'izany dia aza mikopie, fa tsy mety. Satria mifamatotra amin'ny maizy azy an'le olona ny herin'ny tenin'Andriamanitra ao aminy. Misy olona zany mieritreritra hoe ohatra hoe mampianatra, efa nisy mpianatra hoe rehefa pasteur Mikael ohatrany ianona mitory dia mivantabatana be sady manitsy be izy ary na sens interdit raha vakiny eo ianao dia eo ianao zany vakiny. Mety zany raha izy manao an'izany, fa alao izy mitory teny eo. Fa rehefa mirava indraindray misy misitona ny vozona akanjona inona ny teneny lahy teo, satria ianao tsy pasteur Mikael, tsy mitovy zany. Misy olona mitory teny amin'ny fiangonana anankiray, fantana hoe komika be le pasteur, dia mba nanao komika koa izy rehefa nirava ny teneny olona tsisy raisiny le tory teninao teo fa lany andro fotsiny ianao izy le olona.
satria ianao tsy le olona efa misy teknika anaovany azy, efa misy herin'ny tenin'Andriamanitra mifamatotra amin'iny, fa tsy hoe izay nataony ranona dia manao koa ianao. Mandraika dia amin'ny pastera na tsy manao kanjo masina azy dia manao avao koa ianao ahitanao azy. Fa ny zavatra nitranga ny manambara amin'ny 5:10 sy ny 4:10 vakitsika, ahoana ozy izy? Ary ny fanahy ratsy dia namaly ka nanao tamin'ny fantatro Jesosy, fantatro koa Paoly fa izy. Ary lehilahy nanana fanahy ratsy dia natsambotra tamin'ireo ka nahery ka naharesy azy roa lahy dia nandositra ny ala tamin'ny trano izany izy ireo sady nitanjaka ny voaratra. Ao anatin'ny trano zareo nandroaka demoni, namaly le fanahy ratsy, fantatro Jesosy, fantatro koa Paoly, zany hoe fantatro le fanahy ratsy ny herin'Andriamanitra ao amin'ny Paoly, ny herin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Paoly, fantatro ny fanahy ratsy fa ao amin'ny Paoly misy amin'ny Jesosy. Fa ianao taiki, fa ianao iza ny mba makatahaka ny Paoly sy manona ny anaran'i Jesosy, iza? Zay le famitaliana eo. Ary tsy vitany namaly izy fa nanjary natanjaka, nanjary nahery izy sady voadaroka ny boridana. Ary zay zany le hoe ny herin'ny tenin'Andriamanitra dia mitoetra ao amin'ny mpanompony, tsy azo alain-tahaka io. Fa izy ny manana an'io, satria tsika koa malala hoe zarazarana samihafa ny fanomezam-pahasoavana, fa tsy hoe manao ranona dia mbo manao, fa izy zany mipetraka ao amin'ny mitondra ny tenin'Andriamanitra, misy herin'ny tenin'Andriamanitra. Anao fahagagany Paoly dia ny tapany faharoa, nisy olona zany mba nakatahaka kanto tsy nety le izy, satria ao amin'ny Paoly misy ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Foroteniko izy tsy tamin'ny fahendrena mahataona fa tamin'ny hery sy fahefan'Andriamanitra. Nisy mpitandrina anankiray malaza koa izy mitoriteny sy mampianatra, dia nisy mpitondra vahana hafa nahaka azy, satria no ny zavatra henony zany le vinantony sy ny zanany ao amin'le pastery dia miteny tena mahavoy ny raha mampianatra, raha mitoriteny. Dia hoy izy le anankiray, alao mba ho alaitsika ty amintsika jerentsika zany hoe zany. Dia nantsonona sainy nitoriteny tany le pastera, dia nitoriteny le pastera. Dia rehefa niraba zany fampiaraba, dia hoy izy le mpanasa, hoy izy le tompotrano zany, raha ianao to malaza mahay mitoriteny sy mampianatra, mitovitovy amin'ny fanaoko azy ihany ny fanaonao. Izy le anankiray hoe sa moa ndeha torinona, toriteny le ataoko teo fa nga za hanao zavatra maninona. Teo am-pitenenana zareo misy olona mitsangana nanatiny, za avy afaka miteny aminao pastera, mantsy an'le pastera nandalo. Eo izy, sekre nga le izy, raha tsy sekre dia afaka inona amin'ny rahalahy, tsy maninona. Za pastera hoy izy, elany bavako tato, fa androany resy lahatra hozy izy hanompan'Andriamanitra tanteraka. Anao pastera na farafaratsy ny katekista fa le teninao teo tena nandresy lahatra ary misy fahefana tonga ty amiko izy izy. Jereny le pastera tsara ohatran'io le pastera tompotrano, zany le fipokany, zay ny dikany. Ny fiantraikany tenin'Andriamanitra dia tsapany olona ao, ary tsapany fanahy ratsy koa, mahatonga azy tsy natahotra ny retsy, satria tsy manana zany fahefan'ny tenin'Andriamanitra zany izy ireo, fa i Paoly nanana an'izany. Kanefa na izany ary misy tapany faharoa tandremana koa, tsy hoe rehefa manana ny herin'ny tenin'Andriamanitra anao dia irere, fa ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra koa dia tsapaina fantatra miseho amin'ny alalan'ny fiantraikana amin'ny olona, ny fitombon'ny olona miova fo ny voatra no le tenin'Andriamanitra, fa tsy hoe nahita fahagagana fotsiny. Jerentsika ary Nasina Apôstôly 7:10, ny 7:20 hatramin'ny 20 vakitsika, 7:20 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary fantatry ny Jiosy sy ny jentilisa rehetra no natany Efesosy dia rekitahatra ny olona rehetra ka nankalaza ny anaran'i Jesosy. Ary maro zay ny teny milaza ny ary maro ny mpanao nanangana ny boky ka nandoro zany teo mason'olona rehetra. Ary ny voatotaly ny tokombidiny dia hita fa volafotsy 5 alina izany. Ary fatratra toy izany fandroson'ny tenin'Andriamanitra sy ny fandroson'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny olona koa, fa tsy hoe ny herin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny olona fotsiny, fa ny fandrosony io any amin'ny olona jereo manahoana
tenin'Andriamanitra. Ahoana ny fifandroson'io? Sady quantitatif ny qualitatif le izy. Rehefa manao analyse sociologique nareo dia misy natao hoe analyse quantitatif sy qualitatif. Dia izy zany jerena hoe fantatry ny jiosy rehetra nonona tany Efesosy. Farafaratsy ny jiosy rehetra zany nafantatra ny. Zay le fiantraikany mankany. Reko tahatra ny olona rehetra dia nankalaza ny anarany Jesosy. Tsy nankalaza ny anarany Paoly fa ny anarany izy. Ary zay ny fahadisoana koa kehitriny. Le anaran'le olona zany no manakona ny anarany izy. Anarany Jesosy. Ary zay mahatonga ny fitoriana filazantsara zao rehefa fitoriana filazantsara lehibe ataon'ny sasany dijireny petadrindrina. Fa tsy Jesosy tsony na teny soratra masina mipetaka eo fa izy. Sarin'izy mivady atao manjamanja miditra miditra studio sa miditra salon de coiffure aviano mitsy zay vao aseho ary hoe missionnaire lehibe, mpaminany lehibe, episcopos sy ny sisa dia io izy inona mampiavaka anao amin'ny Big Ebdis Balaknadia zany samy mipetaka eo le sary samy mipetaka eo ihany le sary. Dia izay le tsy mety. Dia ahoana ny fiantraikany io any amin'ny olona? Maro nino ny aiky ny laza ny asa namboraka ny taompolo ny olona. Satria ireo olona teo Efesosy ireo betsaka ny mpanao magia, betsaka ny mpanao doratsy, betsaka zany ny milalao zavatra hafahafa, ipetrahan-javatra sy ny sisa. Ireny olona ireny niova fo nanatony. Ary ny mpanao magia nitondra ny boky ny rehetra avy tany, ny idéogramme sy hiéroglyphe ny rehetra avy tany nidorana. Ary tsy boky vitsivitsy fa be dia be amin'ny taonina. Matombo lanja volafotsy 5,000. Zany ny fiantraikan'ny tenin'Andriamanitra zany ny sehoany ny fahefa amin'ny tenin'Andriamanitra koa. Manahoana amin'ny tenin'Andriamanitra ny toriana teto, nampivoatra amin'ny olona ve, nampivoatra ny zanany, nampiova ny fitaizan'ny zanany, ny asa, ny fitantanana ve tao amin'ny tao, ny tombo ve nisy amin'ny olona, ary ny voatra ve ny mahantra ho lasa miakatra koa ny fari-piainana. Zay ny tsara anazy koa. Fa tsy ny pouvoir ananan'le mpitoro. Ka ilazany sasany hoe pasteur zany efa bebe fahefana fa rehefa miakatra mipilipitra eto izy dia mba tokony mitsivalana eo daholo ny dekona mba hitsahana mandra-patonga eto. Ohatrany mba mety zany Zay ny fijeriny sasany an'le izy. Le frere any le nahavita fahagagana tahaka zamy no hita fa tsy ny tena niova fo ve ireo olona ireo sa mitolagaga fotsiny. Na nandray fahagagana ety amin'ny tany fotsiny dia niova. Sa mba niova izy fa niara-tsi-panahiny mbola ao ihany dia sitrana ary izy. Ny fahasitrana ranofo tsy midika velively fa sitrana niara-panahy amin'ny olona. Okazava niara-tsi-panahiny mbola ao aminazy ihany na dia sitrana ary izy. Ary zay milana fitandremana amin'izao fotoana satria mitombo le izy. Le mitolagaga nijereny olona fa tsy ny fivampo. Any ka nampinan'ny olona bozaka raha dia mihinana. Raha mety ihany mamelikely tsy be tongolona ireo dia izay ianao nefa rehefa tsy manao an'izany dia heverin'ny olona fa tsy mitory. Tsy izay no lazainy soratra masina. Azon'Andriamanitra tao maneho fahagagana amin'ny alalanao sy ny sisa. Ny tena fahagagana lehibe indrindra dia ny olona mandroso any amin'ny fiainana mandrakizay. Ny olona miova fo manatona n'Andriamanitra sy ny ankohona ny tezainy tsara mba ho amin'ny Kristy. Zany ny tena fahagagana lehibe tian'Andriamanitra. Ary zay no herin'ny tenin'Andriamanitra zay no amin'ny Exodosy 20. Izay ny vakiana teo. Ny zanak'Israely fatra-panometsina an'i Mosesy. Ianao rerangany masina. Zay koa mba hanatona aminy. Nanatona ny tendrombohitra masina aloha izany vatry fefeny olona tsy hanatona azy sao dia ho faty. Nanatona ihany ny olona. Navoaka n'Andriamanitra ny kotrokorona, ny volokana, ny tselatra sy ny sisa. Zay vao vaky tahotra sy ny lefa. Ahoana ho zareo amin'ny andinin'ny 7 sy ny 7. Ary ny olona rehetra nandreny kotrokorona sy ny feon'anjomara. Ary nahita ny elatra sy ny tendrombohitra ny voako-tsetroka. Ary no nahita zaminy olona dia toran-kovitra ka mijanona teny lavitra eny. Dia hoy izy tamin'i Mosesy, aoka anao ihany miteny aminay dia iaino izahay. Fa azy Andriamanitra miteny aminay fa andao maty ianao.
misy olona nomen'Andriamanitra amin'ny teniny dia asainy miteny aminao, fa ianao raha atren'Andriamanitra tsy mahazaka izany ianao, satria isika mpanota rehefa atren'Andriamanitra io marary, maty, tsy zakatsika ny fahamasinan'Andriamanitra. Zay mahatonga amin'ny olona manatona, amin'ny olona everina fa fanomezam-pahasoavana amin'izany. Eto mosesy ozy ny olona aoka amin'izay le tsy mosesy, aleo ihany ianao miteny aminay ka ndahana levo le tenin'Andriamanitra dia teneno aminay, fa raha Andriamanitra ny eto maty daholo izay menakavy. Misy olo tenin'Andriamanitra nomeny ny herin'ny tenin'Andriamanitra tao. Ary anatin'izany koa tsy afaka mirere le nomena amin'ny tena araka ny resantsika teo. Misy Asan'ny Apôstôly 4:40, nisy fakapanahy koa zany mahazo andry Paoly, saika avoandry Paoly. Io tantara io zany Asan'ny Apôstôly 4:40 amin'ny 9 ka hatramin'ny 9. Nisy fahagagana niseho rehefa nitoro teny ry Paoly Apôstôly, taitra ny olona tao tanàna tao hoe Listra. Izy Andriamanitra latsaka taminareo, Andriamanitra latsaka fefanareo, andao naterina voninkazo, andao naterina omby, andao anaovana fanatitra. Fa le anankiray ngamba ny Jupiter, ny anankiray io Mercure. Zay no tenenindry ireo. Raha olona azon'ny fakapanahy zany tamin'izany dia tsy maninona fa alefasy, fa dia zay ny mpanompon'Andriamanitra afaka mandreny zany. Ozy Paoly azafady, zay tsy Andriamanitra. Olombelona ihany zay, aza manompo olombelona, fa Andriamanitra ny tompony. Na dia nisy fahagagana raha teo. Ka indraindray olona tsy mahatanty fanomezam-pahasoavana manjary miborika, lasa izy indray ny maka ny voninahitra Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Fa alao ny olona isaina tsara, atao zay ahazava ny sain'ny olona, ary tsy mila dery zay ho Paoly, fa ianareo efa ampy epistilinay, ny asanay ampy ho Paoly Apôstôly. Koritianina 2:7 no misy an'izany. Koritianina 2:7. Tamin'ny andron'ny Paoly misy mpitoroteny sasany, mpaminany sasany, iraka sasany, maka lettre de recommandation, maka lettre de félicitation amina asa. Rehefa mandehana amin'ny olona mila dokafana, reny tena mpanao an'izao taratasy avy amin'ny Petera, avy amin'ny Jakoba sy ny sisa. Tsy mila an'izany ho Paoly Apôstôly, tsy mila an'izany taratasy zany. Jereo fotsiny ny olona mitoriko teny, vakio. Inona afantaranareo hoe iza tsara Paoly Apôstôly. Zay ny dikany teny io Koritianina 2:7 andininy 1 ka hatramin'ny 7 vakitsika. Moa midera tena indray va izahay, satony sasany ka mila epistily na taratasy filazantsoanay ho aminareo na avy aminareo, ianareo no epistilinay voasoratra ao am-ponay, ary fantatra sady vakiny olona rehetra. Eny aseho epistiliny Kristy izay entinay ianareo, tsy nisoratana tamin'ny raha mainty anefa, fa mifanan'Andriamanitra velona. Tsy teo amin'izay tena vato fisaka, fa teo amin'izay vato fisaka nofo dia nofo. Le olona mitorina teny dia manambara iza tsara le mpitoro teny. Aza mba mifanala baraka le retsy, tsy mbola nanoro voana nareo ateto. Tokony fantatra olona voataiza avy aiza le olona, rehefa miasa na mianatra, rehefa miresaka, taizaniza le olona. Zay miteny Paoly Apôstôly. Za tsy mila lettre de félicitation, tsy mila recommandation, jereo fotsiny olona mitaizay kozy izy fa ireny epistily vakin'ny olona. Vakio izy, fa olona mitaizany reny, olona nahazo tenin'Andriamanitra reny, ka miova ny fiainany. Zay ny aho Paoly Apôstôly, zay no isaina ho Paoly Apôstôly. Reny fantatry ny olona reny, vakin'ny olona reny hoe tena mitaizan'ny Paoly reny. Ary zay tena taizan'ny Kristy ve ianao ka mitondra ny anarany hoe kristiana. Fa zay le izy, zay no tenenin'ny Paoly Apôstôly. Satria ianao dia vakiny, satria ny tenin'Andriamanitra hoy isika teo amin'ny heriny miseho amin'ny mpanompony. Ray izay. Fa amin'ny tenin'Andriamanitra koa dia miseho amin'ny fandrosoana ny tenin'Andriamanitra any amin'ny olona aby, any amin'ny tokantrano tsirairay avy, na amin'ny kely na amin'ny lehibe. Ary amin'ny zavatra kely io dia asehon'Andriamanitra fa ho izy ianao. Dia manandeha tamin'ny toerana anankiray Maria amin'ny ranazy hoe jereny le zazakely foana, jereny le zazakely
farany mijaminy manao onse ary ianao efa hitako aho ozy izy efa hitanao hitanao taiza tany am-piangonanay ozy izy aso ihany fa tany am-piangona misy dikany be zany teniny ankizy zany tany am-piangonanay ozy izy ny zaza dia manana zavatra avy amin'Andriamanitra mba milaza zavatra tsara amin'ny olona fa tsy hoe hitanareny anjera tamin'ny lavaka tao Besarety mitsongoloka ny lohany avy ny orana nefa tsy avy ny orana fa be loatra ny rano sotroina ny tenin'Andriamanitra dia mahery ao anatin'ny mpanompony ary ny tenin'Andriamanitra dia mandroso any amin'ny olona rehetra ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havana. Andriamanitra ray zanaka fanahy masino misaotra anao zahay fa nomenao ny teninao indray zahay tamin'ity androany ity izay manambara aminay fa ny herin'ny teninao Andriamanitra dia miseho ao anatin'ny mpanomponao. Zany teninao zany tokoa, zany herin'ny teninao zany tokoa Andriamanitra dia efa niseho tao amin'i Jesosy Kristy, niseho tao amin'ny Paoly apôstôly arak'izay nambara taminay androany fa minosy matoky koa zahay fa ataonao asehonao eo amin'ny fiainanay ao anatinay zany herin'ny teninao zany. Dia misaotra Tompony amin'ny teninao ny amin'izany fampaherezana avy aminao zany. Andriamanitra rainay io mangataka aminao ary zahay zany herin'ny teninao izay mitoetra ao anatinay izany ane hitarika anay ho amin'ny fiainam-baovao ary hitarika anay ho amin'ny fanehoam-pahagagana dia ny fahagagana lehibe indrindra dia izay ilay mandroso ho amin'ny fiainana mandrakizay ary indrindra mitaona sy mitaizany ankohonanay mba hiara-mandroso aminay ho amin'izany fiainana mandrakizay izany. Ary zany teninao izay mitoetra ao anatinay izany, zany herin'ny teninao Andriamanitra ataonao aminay mpanomponao izany ane mba ho hita miariary eo amin'ny fiainanay. Ka ho marina tokoa ny teninao izay manambara hoe izahay no epistily vakin'ny olona, izahay no filazantsara velona ho hita eo amin'ny fiarahamonina misy anay, fa ny teninao no mameno ny fiainanay. Ianao Andriamanitra mihitsy ihany koa no maneho ny fahasoavanao eo amin'ny fiainanay. Dia ny teny izay norenesinay Tompo ho ankatoavinay ka tsy ho mpiheno fotsiny ihany zahay fa ka hamitaka ny tenanay fa ndreto izay voninahaka toy ny teninao, fa mangataka aminao izay mba ho tarianao amin'ny alalan'ny fanahy masina azonay mahatanteraka izany rehetra izany. Dia mivavaka aminao ary izay ankehitriny ho anay tsirairay avy ireto izay tonga eto anivon'izao tranonao izao, fantatrao Andriamanitra ny momba anay, fantatrao ny entaentam-po ao anatinay ao, tsisy miafina aminao zany ka dia entinay eto anatrehanao. Ao Tompony manana faniriana ny amin'ny ho avy dia nao no hatanteraka izany, fantatrao tsisy miafina aminao ny entaentam-po anatin'ny tsirairay avy. Fa ao koa Tompony manana zava-manahirana izay tiana hoentiny eto anatrehanao, ao ny olana samihafa, ao ny aretina, ao ny zava-mampanahy. Ianao Andriamanitra no hiasa manan-kery eo amin'ny fiainan'ny mpanomponao. Ao koa Tompony ao anatin'ny tsy fahasalamana, ianao hanasitrana azy ireny. Dia mivavaka aminao izay Andriamanitra ho an'ny firenena izay misy anay, ianao no hamindra fo hamela heloko amin'izay tsy fahatanterahana rehetra
ianao Andriamanitra ihany koa hitarika anay tsirairay avy ireo mpitondra anay, ireo tompona andraikitra isan'ny tsokajiny izay efa napetraka ao mba hitondra izao firenena misy anay izao. Tario amin'ny alalan'ny fanahy masina izy ireo Andriamanitra mba andehanany amin'ny famarinana eo anatrehanao. Mivavaka aminao izay Tompo ho an'ny vahoaka malagasy tsirairay avy, izahay tsirairay avy ireto. Ianao no anaisotra ny fanahiana ao anatinay, satria maro ny zavatra mampanahy, ao ny aretina, ao ny tsy fandriampahalemana, ao ihany koa ny rivodoza izay manamitanina, dia ianao Tompo no ampiorona ny finoanay ka tsy anazay satria ianao no miaro anay ao anatin'izany rehetra izany. Dia mivavaka aminao izay Andriamanitro ho an'ny tsirairay avy izay tonga eto, dia ray mpianakaviana ny reny mpianakaviana, ny tanora, ny zaza, eny ny zaza mbola ny amboka aza, fantatrao tsisy miafina aminao zany, samy ho anehoanao ny fahasoavanao ane, ary ho tanteranao ihany koa ny faniriana tsara, ny fikasana tsara ao anatinay. Dia ndreto izay Tompo manana izay entaentam-ponay mba hianoho ny vavakay, fa hivavaka mangina eo anatrehanao zahay mba hitondra ny entaentanay. Izany Andriamanitro ny entaentam-ponay mba hianohy, dia mba valiovavaka ihany koa zahay. Ianao mahafantatra izay mahasoa anay, fa zahay dia tsy mahafantatra kory hoe inona ny tokony ho angatahinay, fa ianao Tompo mahafantatra izay rehetra mahasoa anay. Irinay izany mba ho tanterahinao araka ny habendra fosin'ny fitiavanao, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahana toy izany. Amen. Andeha hanambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra isika ry havana, andeha hitsangana isika hiaraka hanonona ny fanekam-ponona laharana fahatelo manao hoe: mino an'Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, vavony mbola mpanota izy dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika aho, tonga izy tady sy hamonjy ny very, izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy ny manambara amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika, fanahy iray ihany nanavambatisyantsika rehetra ho tena iray. Ny fandrekena izay eto mandresy zao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo hampitomboany finoanay. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Iroso amin'ny fanokarana ny komity samihafa isika. Ny komity ny faha-80 taonan'ny sekolalady no tokarina voalohany aorian'izany ny komity teknika. Marina fa ny brown komity dia hafa, fa ny komity mpikambana dia mbola manampy atrantsika, mbola mitaona olona atrantsika hiditra anatin'ny komity.
satria ny brol olona 120 fa ny komity mety any amin'ny 20 any mahery any natao hoe komity miara-miasa amin'ireo. Zao dia manasa ny filohan'ny komity 80 taona sady laza ny amin'ny ny valin'ny fifaninanana izy no iantso ny ireo ekipa mpiara-miasa amin'izany komity ny 80 taona izany. Mbola ampitombona mandrakariva amintsika ry havana ny fahasoavan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Raisina hatrany ho tarigetra amin'izao jobily 80 taona ny sampana sekoly alahady eto amin'ny fitazapana protestanta folo alin-da ampahibe izao ny teny faneva hita amin'ny salamo 7:10 manao hoe tsy mba miala amin'ny fitsipika aho fa ianao no mampianatra ahy. Rehefa avy nakatoavy ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny birao mpiangonana dia isorantsika Andriamanitra fa tavatsangana ara-dalàna ny birao mifankalazana ny 80 taona ny sampana sekoly alahady. Miisa 120 no mpikambana maharitra mandrafitra izany ka araka ny tapaka dia aorian'izao fandraisam-pirenena izao no anitarahan'ny ray aman-dreny pasteur ny fitsofandrano eto anolohan'ny alitara masina ireo mpikambana ny olotena sy voafidy hanotanteraka izany adidy sy andraikitra masina izany. Ho tononona araka ny andraikitra ho sanin'ny seray avy izy ireo ary asaina ampanajana hiakatra ty anoloan'ny alitara miaraka amin'ny vadiny avy ho an'izay efa manana tokantrano. Ramatoa sy Andriamatoa isany. Ny tenako moa zany Colonel Andriamitatsoa Samuel Nionja Christian no voatendry ho taonan'ny sampana sekoly alahady. Manarak'izay Andrea Tahina Joshua filoham-panampy voalohany. Ravelonjatovo Njaranena Roland filoham-panampy faharoa. Vady ara-dalàna le entina ty so misy manaraka eo. Rakotsafy Philomène mpanolotsaina voalohany. Ao ve madamany président ny komity ny fankalazana? Razana Jafy ary Manantsoa Livaniena mpanolotsaina faharoa. Ranta Malala Saondra Vololona mpitantsoratra voalohany. Razafy Miara Manana Fanilo Sarobidy mpitantsoratra faharoa. Rasoa Mananjara Volantsoa Nambinina mpitahiry vola. Randriambelo ary vola izay nametraka filatsiny moa zany fa tsy eto an-toerana mpitantsoratra ara-bola. Ratovindrina Mandimson Philibert mpanaramaso ny vola. Ay sotranao Andrianaivo Tsiry Narindra mampionina mpiandraikitra ny fitaovana. Rafitra ny biraon'ny komity ny jobily 80 taona sampana sekoly alahady. Manarak'izany dia tsara mampafantatra antsika mpiara-mivavaka fa efa voadinika sy nosafidiana nosafidiany komity tamin'ny alahady 12 volana febroary teo ny sary famantarana ny logo ny jobily 80 taona sampana sekoly alahady.
toroko izany ihany koa ny hira faneva izay no safidiana tamin'ny alarobia 20 febroary. Izany nefa dia mbola miandry ny fankatoavana avy amin'ny mpitandrina sy ny birao amin'ny fiangonana ka ambara amin'ny fotoana mahamety azy ihany valindreo fananony andreo. Ary farany aorian'izao fanompom-pavana izao dia ingavinany birao amin'ny 20 taona ivory ao amin'ny akany andinany asa miandry. Ankehitriny dia mankataka ny ray aman-dreny mpitandrina tondram-bavaka ny birao vaovao. Ireo natao hoe birao komity fa miantso olona izy ireo isan'ny komity dia aorian'ny fivorian'ny zareo rehefa miantso zareo tongava daholo izay komity dia manatontsika hiara-iasa amin'izy ireo. Hitodika aty amin'ny alitara masina ianareo. Ny tompo izany voaloboka ianareo ny sapana izay miray amoka ary zaho aminy dia mamobe izy. Raha miray amoka anareo dia mitoetra anareo anatinareo ny teniko. Angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana raiko mba hamoazy anareo be ka ho tonga mpianatra ianareo. Zarazarany samihafa ny fanomezam-pahasoavana fa ny fanahy dia iray ihany. Zarazarany samihafa ny fanompoana nefa ny tompo dia iray ihany. Koa dia ambara aminaran'i Jesu Kristy fa mijoro ara-dalàna ny komitiny fa 80 taonan'ny sikolalady izay tarihin'ny Brown. Hivavaka isika. Misaotra tompony amin'ny fahasoavanao amin'ny reton'olo tena tanteraka izany mitarika ny hafa, hitarika ny komity, hitarika ny fiangonana amin'izany fankalazana izany. Koa amin'ny anaranao nanokarana azy ireo, omena ny fanamasina izy ireo, ahavita ary indrindrandrindra efa be amin'ny fanomponanao. Koa tanteraminao amin'izy ireo izao tsodrano izao. Ny fahasoavan'i Jesu Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray, fampiraisana amin'ny fanamasina. Ka mba ho vava ray sosaina ray amin'ny kalazan'Andriamanitra, rain'i Jesu Kristy tompontsika. Amen. Todika any amin'ny fiangonana ianareo. Dia manasa ny birao ny fiangonana zany sy ny mpitandrina ny filoam-boninahitra andretarana azy ireo. Afaka miteka isika fiangonana. Amin'ny heriny dia tokony hain'ny sekolalady tsy anjery le teny faneva teo voatononony dia tokony efa miara miredona ny sekolalady farafaharatsiny dia manaraka koa isika fiangonana rehetra. Eny ary tompo. Irosy amin'ny fanokarana ny komity teknika isika ao amin'ny fitsipiky ny fiangonana misy komity teknika maromaro ary mbola iampy fa ny efa fantatra anarana zany komity teknika momba ny sary sy feo hazavana. Sary sy feo hazavana zay rehetra momba n'izany zany ny zareo manomboka amin'ny gropy ato ka hatramin'ny courant ato hatramin'izay rehetra maneno rehetra zay mahafeo fa tsy zava-maneno le tenenina momba ny sary rehetra mahafoaka zavatra be dia be zany. Reo atao hoe komity teknika sary feo hazavana zay le anarana fa tadio tsara. Dia misy ny komity teknika momba ny liturjia isahana miaraka amin'ny mpitandrina sy ny sapana ny liturjia ny fanompom-pivavahana ny haim-panahy ny fiangonana.
misy ny komite teknika ny fampitaovana, io zany mbola tsy voatsangana. Ny logistika rehetra zany, fananana rehetra zany mba tsy ho very, voakirakira sady voatatana tsara ny voakojakoja, izay no tanjon'io zany. Dia misy ny komite teknika ny sosialy, momba ny asa soa, fitsinjovana zay sahirana, ny marary sy ny takan'izany, ny fiaraha-miainantsika koa, ny fiaraha-mifaly koa, rehefa miteny hoe sosialy zany tsy hoe fanampina mahandra ihany midikana, fatatsika fa hatramin'ny hetsika rehetra, ao anatin'izany ny fialam-boly sy ny fanatanterahana sy ny sisa zany. Ny manaraka komite ny vola, hieritreritra tsara indrindra ny fomba fampidiram-bola sy ny famoahana vola eto amin'ny fiangonana sy ny fikarakarana ny vola. Be dia be ireo manan-talenta momba an'izany asaina rehefa atsangana zany amin'ny fiangonana, eto amin'ny fiangonana. Nareo izay nanao ny finance publique, amin'ny gestion, ny fitantanana, ny économie sy ny sisa, ao anatin'izany daholo ny mpikirakira vola, ny mpiasam-barotra, ny banky sy ny toy izany, ny eritreretana anatin'izany, miampy an'ileo mpitahiry vola sy ny sekreterany vola ao anatin'ny sampana tsirairay avy. Zay zany le eritreretina amin'izany. Ka ho tonga amin'ny fanokarana an'ireo tsika, i komite anankiroa ny ray tokarina saingy fandiby miakatra eo izy. Ka hiakatra voalohany zany amin'ny ireo komite teknika rehetra ireo dia ambany fihahiny bureau-ny fiangonana amin'ny alalan'ny dokotera Hery izay vice président ny fiangonana zany, miandraikitra azy ireo mitambatra zany. Izy ny bureau mpiahy azy ireo. Dia satria maromaro zalahy ireo sy zavavy ireo dia hiakatra ny filohan'ny satria manana bureau vojomaiky izy ireo izay ho ankatoavana zany, filohan'ny komite sary sy feo hazavana zany, hanonona ireo namana sy ny andraiky ny avy. Ka zay voatonona zany miakatra teto ho hita amin'ny olona, dia aveo midina mankatsy etsy ambany satria tsy omby azy ireo aty zany. Dia rehefa avy mihodina eto izy manao défilé zany dikan'izany, manao milamitolamito rehefa mandeha. Dia mihodina eto izy azony atao mitondra ny fitaovana, raha fitaovana azo entina zany dia afaka hoentiny eo, mihodina eo izy dia aveo mankatsy amin'ny ankavia ato. Dia mbola mampitomboana amintsika mianakaviany ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Indro ary aseho antsika mandrafitra zany komite teknika zany. Ny filoha zany dia ny tenako Rajoelson Josué Hertine. Ny filoha-mpanampy dia Andriamatoa Ralambomanana Dimby. Miakatra ty zareo zany tsy ombambady akory satria bebe célibataire ako sao dia manaraka io koa ny sasany, fa alao tsy ombambady zany zareo. Mpiandraikitra ny feo Andriamatoa Nasandratra Andriamalala Tahiny, na i Bolimo ny afantarantsika anazy. Ny mpiandraikitra ny fitendrena Andriamatoa Razafintsalama Noa Herzo. Ny mpiandraikitra ny fampitana sary sy ny feo dia Andriamatoa Nirinasoa Njaka Lucio. Misy mpanolontsaina anankefatra, Andriamatoa Randrenasolo Juvin, Andriamatoa Ratizafy Ainy, Andriamatoa Ratsoiratoetra Fidy, Andriamatoa Razakamanatsoa Tantely. Dia misy teknisiana anaky 5 ihany koa zay, le teknisiana eto zany izy ireo no mitady ny vahaolana amin'ny asa ara-teknika, amin'izay olana rehetra ara-teknika ato am-piangonana. Andriamatoa Andriamanana Mami, Andriamatoa Rakotonaivo Tiko, Andriamatoa Razafivelo Betam Tsiasena, na Seseny afantarantsika azy. Andriamatoa Rakotozafy Andrianiaina, Andriamatoa Ralambomanana Dimbya, izay efa hitantsika eto ihany. Dia mitonona manaraka eto indray ireo mpitendry: Andriamatoa Fafy Yakinana Ratsimaolo zanany, Andriamatoa Andriatsimataomanana Ranty Mitantsoa,
Andriamatoa Razaka Manatsoa Faly Asonjo. Ialana tsiny fa tsy eo. Andriamatoa Ratsaratoetra Andrianaivonirina Zo. Andriamatoa Andrianavonson Ranto Tiaray. Andriamatoa Razafitsalama Noa Herzo. Andriamatoa Nasandratra Andriamalala Tahiny. Andriamatoa Ravelomanatsoa Njakanirina. Andriamatoa Ratombotsoa Zafindrabena Yasina. Andriamatoa Ramarson Tafitanaina Julianio Cédric. Andriamatoa Ramarson Soloniaina Jean-Cri. Andriamatoa Ralambomanana Dimby. Andriamatoa Andriamiantamanana Tsinjo Ardera Mitantso. Ramatokely Razafy Miaramanana Liana Miotso. Andriamatoa Razanajafy Arymanatsoa Livaniaina. Dia misy ihany koa ny mpikirakira izany le tsy amin'ny vata maro bokotra angamba ny ahafantarantsika anazy. Andriamatoa Rajonirina Mamtina Zuzukael na Imami. Andriamatoa Razavelo Betama Tsiasena CC efa hitantsika ato ihany. Andriamatoa Rendrinirina Lionel. Andriamatoa dia ny tenako izany Andriamatoa Andriamiaja Maefasoa izay eo anivony tsy fahasalamana ialana tsiny tsy afaka naketo. Dia ao ihany koa ny fampitana ny sary sy ny feo le mandefa mivantana amin'ny YouTube sy ny Facebook izany ary mandefa le télé jerentsika any ivelany sy ao ambony ao. Ramatoa Andriamaoly Eldini. Andriamatoa Razafy Miatsiaro Toky. Andriamatoa Rahariniarison Jaoso Alidon. Andriamatoa Rabemanatsoa Andraina Andriamaro. Andriamatoa Randriamamonjy Falitsialonina. Andriamatoa Razavelo Betama Tsiasena efa ao ihany koa. Ary Andriamatoa Nirina Soa Njaka Lucio. Izay zany izahay. Asitsika teka ho azo ireo. Iny ary somary midina kely indray ianareo zany dia akatra ny komiten'ny liturgie zany. Zareo mbola tsy nandrafitra ny braone. Alamintsika eo zany fa mbola miaraka tokanana ireo. Ny matosy raha matoisany Andrianal John Noro Malala Obiarso. Raha Kotomavy Mahery Andrianto. Randriana Solta Injanary Julien. Andrianevo Tsirinarindra Mampionina. Andriamanalonjafy Miantsa Asina. Rasoa ary Malala Monique. Rasoa Jonivo Niaina Pascaline. Razafy Maefa Geneviève. Bakoly ary Fidy Soloniaina Anta. Razafy Panoarina Solange. Ranta Malala Voanginira Saondra Vololona. Ranta Malala Miora. Rarmina Angela Florina. Andrianary Malala Mahery Fary Tantso. Razaka Soanta Christine. Razafy ary Nirina Laurentien Vololtina. Rasamy ary Vonjy Latry ny Avotina. Antrarivo Rabeala Félicien. Andriana Koloina. Itodika aty amin'ny alitara masina ianareo. Hony Tompo. Efa nanendrim-piambanao amin'ny mandanao ary Jerusalema io. Ary mandrakariva n'andro n'alina dia tsy mahazo mangina ireny. Eny ianareo izay papahatsiaro an'i Jehovah azo amin'ny tsahatra. Ary izay memela azy tsahatra mandra-panaona an'i Jerusalema mafiorina sy ho deraina amin'ny tany. Ho koa i Paoly Apôstôly.
mangataka aminareo zay rahalahy mba ekenareo zay mikely aina sy mitondra nareo ary mananitra anareo amin'ny tompo ho ajainareo amin'ny fitiavana izy. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao zay tompo satria manindry olona ianao, manana talenta sy finiavana mba aneo zany lafiny teknika teo amin'ny fiangonana izany. Netiny komitin'ny liturgia, ny sary feo azavana, ampiaina ny fiangonana ny mahafiangonana azy. Ko tsy mpitsara nampanimetsina azy reto zay, fa hiara-iasa aminy, hivavaka ho azy, hifanampy aminy, ary anaiky zay fandaminana napetraka izy ireo. Tahiko izy ireo ny ankonany tsirairay avy, omenao toloranao ny zavatsoa, ka hery amin'ny teny sy amin'ny asa amin'ny fanomezam-pahasoavana efa nomenao azy, ka tanteranao amin'izy ireo ny tsodraninao. Andriamanitry ny fiadanana masina no samy tanteraka, ho arovana koa na ny ainareo ny tena no tanteraka tsy hanantsinonareo amin'ny fiavian'i Kristy tompontsika, hanompo azy amin'ny tsy amin'ny tahotra fa hijoro hiazakazaka tsy ho reraka, amin'de tsy ho sasatra. Amen. Dia izahay no ilahatra etsy an-dalatsara eto satria nareo mihodina mankanariana mba ho hitan'ny olona tsara ireo ny tompona andraikitra amin'izany rehetrarehetra izany. Dia ny birao ny fiangonana zany sy ny filohan'ny sampana tsirairay filoam-boninahitra mba ambady zany ilahatra eo amin'ny lalatsara io izahay dia andray tanina anareo. Fandrosoan'ny fiangonana zany no ananganana zavatra azahoan'ny olona misehatra sy miasa ho amin'ny tompo. Zay mahatonga antsika manangana sampana dia manangana zavatra. Nandehananao konferansy tamin'ny fiangonana anankiray dia fiangonana lehibe tamin'Anarivo ny anazy misy natao hoe fikambanany olona zany manam-pahaizana rehetra zany spesialista ao amin'ny fiangonana. Ao ny mpitsabo, ao ny mpitsara, ao ny mpampianatra, ao ny mpampianatra ambaratonga ambony, ambaratonga rehetra, misy an'izany ny zareo. Reo dia fikambanana manokana mihitsy maharitra miara-miaina, miara-mivavaka, manana fotoana zareo dia manana lahady mihitsy. Dia ireo zany mijoro fa zay zanaky ny fiangonana miasana amin'ny sehatra tsy miankina sy fanjakana. Dia misy an'izay ana amin'ny fotoana mametytsika dia mba hajorontsika koa zany ny antsika zany. Ka ireny zany ny mpamakilay, ka ianao zany afaka manatina an'ireo manan-talenta zany mbola maro amin'ity fiangonana ity, afaka manatevina ianao manatona an'ireo. Izy ireo indray ny miofisialize ny fidiranao ao.
dia tsy misy tsony le misikosikotra caméra dia mitifitra lanitra fotsiny fa tsy fa rehefa manatona ny renao dia miara-miasa eo dia hitany fahaizanao na mbola tsy mahay fa teanao ampianarin-jareo dia izareo indray manolotra listanay tiandray ny mpikambana vaovao ohatr'izay hatrany zany tezaina daholo ny fanomezam-pahasoavana amintsika aminy misy ingénieur informatika sy ny sisa ireza no asaina zany amin'ny zavatra rehetra ao anatin'izay zay zany le fikirakirana rehetra zany dia misaotra ny tompontsika arahantsika tehaka izany rehetra zany. dia mbola ampitomboina amintsika rehetra ny ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay andriamanitra ray antsika sy Jesosy Kristy tompo amen. Toy izao indray vaovao ray izao marain'izao avy ampitandrina sy ny biraon'ny fiangonana ho tanterahana ny sabotsy 20 martsa 2024 ny fiofanan'ny dekona soloolona iraisan'ny chapelle militaire 10 ho tanterahana izany eny amin'ny fofikry lafy efa afaka atao ny fisoratananarana ao amin'ny biraon'ny sekretariat. Ny alakamisy 13 febroary avy izao no natanterahana ny taom-baovaon'ny aumônerie atao zany any amin'ny FJKM Anosato Hebron manomboka amin'ny 10 sasany atoandro. Fandraisana anjara amin'ny sakafo dia 7,000 ariary. Ireo solotena ny sampana sy ny sampanasa ary ny fikambanana dia alefa SMS any amin'ny tantiletisiany anaran'izy ireo miaraka amin'ny laharan'ny telefôniny ampitaina ny vaovao. Azadio ny échange de cadeau izay misanda 10,000 ariary. Vaovao avy amin'ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara. Anio hariva amin'ny 3 ora tolakandro ny fiarahantsika mandinika soratra masina iarahana ampitandrina Rakotsafy Mikael manantena ny fahatongavantsika maro. Avy amin'ny sampana VFL miarabantsika aminaran'i Jesosy Kristy tompo. Amin'ny asabotsy 12 febroary avy izao dia natanteraka fivoriana ny sampana VFL. Fivorian'ny birao any sampana amin'ny 2 ora sasany ny mpikambana rehetra amin'ny 3 ora tolakandro assemblée générale io. Avy amin'ny sampana tanora kristianina faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Efa afaka raisina ao amin'ny akany ambany ny takosy izay nokarakarain'ny sampana tanora. Mankasitraka indrindra tompoko tamin'ny fandraisanareo anjara fiadanan'ny tompony ho aminao sy ny ankonanao hatrany. Amin'ny heriny anio aorianan'ny asa sy fampahirezana no tanterahana ny fifidianana amin'ny filohan'ny sampana tanora ka miantso antsika rehetra ho tonga anatrika izany manantena ny fahatongavantsika rehetra. Avy amin'ny sampana Dorcas finaritra ampatsiahivina isika Dorcas fa ny alahady faha-efatra izao dia isy ny conférence mahakasika ny lohahevitra hoe inona no atao hoe vehivavy Dorcas. Izany dia manomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro. Aorian'izany dia isy ny fampitana vaovao mahakasika ny fiainan'ny sampana sy ny tsara ho fantatra mahakasika ny vaovao avy any amin'ny comité lehibe SPIA 19. Aorian'ny fanompovana ny maraina dia mijanona ny sampana fa misy vaovao maika ampitaina. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Avy amin'ny sampana Sekoly-Alahady isaorana ny tompo noho ny fahavitan'ny fifampiaraban'ny sampana Sekoly-Alahady natratra ny taona vaovao 2024 omaly. Isaorana mitandrina rehetra ny biraon'ny fiangonana sy ireo rehetra nanotrona izany. Miverina ny ratsana tany ketsa rehetra ny hariva amin'ny 3 ora tolakandro. Ratsana tany ketsa kely sy lehibe no voalaza ao anatin'izany. Rakim-pisaorana ho fisaoranan'Andriamanitra no ny fatratrarana ny tsingeritaona nahaterahana. Rakim-pisaorana atolotra ho amin'ny mpitandrina 3 mirahalahy sy ny fiangonana. Fisaorana izy tokoa ny vatolampiko sy famonjena dia fiarovana avoay ka tsy angozozo loatra aho. Salamo 2:20 ny andinin'ny 2. Ny fianakaviana ratsy zafy aina sy oly ary ny zanaka manjafiny dia misaotra an'Andriamanitra noho ny fandaharany sy ny fitantanany tamin'ny namoizan'izy ireo ny zandriny Randriana Solo Androtoky Lalaina. Misaotra mpitandrina aumônier militaire national sy ireo mpitandrina mpanampy, ny filohan'ny biraon'ny fiangonana sy ny birao tarihany, ireo sampana ary mpiara-mivavaka izay nitondram-bavaka nampahery ary nametanana azy ireo namakivaky izany. Ny fianakaviana dia nametraka fararakitra ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana.
aorian'izao fanompovavana marain'izao ry havana dia natateraka famangina ny fiangonana eny Ambotrakely. Ny dekona raha Soantarvelo Jeanne Soanta dia namoy ny vadiny. Ny fandevenana dia ho tanterahana ny alarobia 12 fevroary amin'ny 12 ora eto am-piangonana. Ny fandevenana dia eny Ambomalaza. Dia toy izay indray vaovao iray ry havana, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Taom-baovaon'ny homoniry zany atao anosy Satebrona zany misy solotena zany mankany zany. Engany mbola tsy tonga raha Fredy amin'izany. Ny pastera Eriko zany dia mpiara-miasa teto amintsika, stagiaire teto amintsika, dia mangataka mpiara-miasa amintsika amin'ny alalan'ny tantely zany izy ity, hitantsika tsara zany izy io fa le tena avy aminy avanankazo abatsimo. Zay manko nahafantarana azy mitetery amin'ny vodina ary misy mitete foana tsisy rano io zany. Dia 7 sy 1 alina zany mandray sanjara zany no anantsika azy zany ao amin'ny bro zany tsika no mandray zany. Saotra tompo. Iroso amin'ny rakitra isika io no tokopira ny dekona tanteraka ny rakitra miaraka amintsika. Tsisy tonga dia tapaka izy satria le rano miakatra ambony. Dia io ela be mihitsy io. Fa le lokony tsy marina satria le lokony mampandainy satria lokony tantely sasany nge misy mainty, misy mena. Tsy ino mihitsy le izy satria arakaraka le hazo hoanina. Fa elaela zany izy. Dia ela be mihitsy vao tapitra le latsaka kely io. Dia zay le izy. Zay fotsiny ny ankoatran'izay le lokony tsy mena.
misy ny fandraisan'ny fanasan'ny tompo no man'ny fiangonana ho antsika saina ianao vahiny homondatabatra aminay horaintsika nira mialosy aorian-tsodrano. Andriamanitra aminao zao tsodrana zao ary Andriamanitra ny fiadanana izay mohatry ny falana rehetra hiaro ny fonareo, hiaro ny hevitrareo, hiaro ny tokantranonareo, hiaro ny fahalalанareo amin'ny fitiavana Kristy Jesosy. Andriamanitra ny hahatanteraka izay rehetra tokony anjaranareo amin'ny arena amin'ny voninahiny izay hanomezany anareo. Amen. Fatratra toy izany ny heriny sy ny fandrosony tenin'Andriamanitra ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra
amin'ny anarany iray afaka mihira ny sokoto raha mbola manana hira izy dia mihira tsy mihira Oh
fa tsy tiako tsy fantatra io rahalahy ny amin'ny razantsika fa izy rehetra dia namaky ny ranomasina ary izy rehetra natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany ary izy rehetra dia nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany fa nisotro tamin'ny vatolampy fanazy nanaraka azy izy ary Kristy ine izany vatolampy izany. Izany Kristy vatolampy izany izay nanolotra ny tenany ho antsika aseho amin'ny alalan'ny reto famantarana hita maso reto ho azontsika tsapain-tanana sy ainantsika izany fahasoavana hita maso nomeny Kristy izany koa asan-drato amin'ny tompo ny fonareo. Mety tsy mahavonjy ary tokony ataonay ny misaotra anao tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka Kristy Andriamanitra avy amin'ny Andriamanitra mazava avy amin'ny mazava nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra manana ny fahefana rehetra nan-danitra sy ety ambony tany ka amin'ny anarana andohaleny lohalika rehetra na any nan-danitra na ny ety ambony tany ny anana ambamin'ny tany anekenan Jesosy anekeny lela rehetra fa Jesosy Kristy ny tompo voninahitra Andriamanitra ray. Noho izany dia feno fiderana azy nan-danitra amin'ny rahony lanitra amin'ireo apôstôly ny mpaminany ny martiora ny kerubima sy ny serafimy rakotry ny elany niarika anjely ny anjely tsy omby alina ao re razanay fa sambatra aminao satria nino anao izy ireo koa mianto izay ry fanahy masina mba omeo alalana izay mba iombona amin'ny feo marobe an-danitra manao hoe teny fanorenana azo sakramenta masina izao. Jesosy tompo tamin'ny nialiny izay namadina azy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy raiso hano ity ny tenako izay omena ho anareo izao no ataovy ho fahatsiarovanahy. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nino dia hoy izy misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny rehetra ho famelan-kely. Zao no atao fahatsiarovana naovinana misotro ianareo. Fa naovinana ianareo mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ilay fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Hivavaka isika atsiaro izany asa-pamonjena izany sady hangataka ny fanahy masina. Re tompo renay izay nan-danitra indreto izay manao ny fahatsiarovana nahatongavany zanako olona. Tsy fahatsiarovana fa sakramenta masina. Manambara ny fahatongavan'ny Kristy olona, ny fijaliany ny fahafatesany fitsanganany tamin'ny toerany maty ary ny fiakarana amboninahitra izy le mifona mandrakizay onkavanany ray. Izahay dia miandry sy mitarao ny fiverenany koa mba hafenao ny voninahitra ny fanaty-pisaoranay rayo. Ta io tanteraka sakramenta masina izao. Hoendry Kristy le tokana Kristy le tamteraka Kristy le natena ny ray mandeha monjo anay teo mihazo fijaliana. Ry tompo ray anan-danitro, koa mba hiasa aminay ny fanahy masina. Le fanahy miara-milaza amin'ny fanahinay fa zanak'Andriamanitra izahay. Le fanahy izay mifona amin'ny fitarianany tsy azo tononona. Ny fanahy izay nanamasina anay tao amin'ny sakramenta masina. Izany fanahy izany omeo anay mba tafaray marina tokoa amin'ny nofo amandrany Kristy izahay rehefa miombona amin'ny mofo sy ny divay koa. Mianta aminao izay ry fanahy masina, hamasiny ny mofo manambara amin'ny tenan'ny Kristy, hamasiny toraka izany ny divay mba hanambara ny rany Kristy. Ianao Andriamanitra kosa hatanteraka amin'ny teny zanako amin'ny lalanao. Ny fanahy masina no mahary, mamely, manamasina ary manome anay ny zavatra rehetra. Fa ao amin'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy koa, ny laza sy ny voninahitra, ao aminao fanahy masina koa ne izany rehetra izany ka amin'ny anaran'ny Kristy no angatana izany. Amen. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakiana ho antsika. Koa satria iray ihany ny mofo
isika rehetra koa dia tena iray na dia maro aza fa isika rehetra samy mandray avy amin'izao mofo iray izao avokoa. Ny kapoaka amin'ny fisaorana izay sorantsika dia firaisina amin'ny rano Jesosy Kristy tombontsika ny rano fanekeny vaovao izay nalatsa andohantsika. Oe Jesosy Kristy tompo mandeha efa vovoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Amen. Hipetraka isika no nirabolahatra ampizarany mofo sy ny kapoaka. Kazaroma zanak'Andriamanitra andraisan'ny fahefa-mitenin'Andriamanitra izay hanovany fiainany. Amen.
misangana isika hanetry-tena. Oka isika iombopo amin'ny fanetry-tena manao tompo. Tombo tsy mendrika ny tena mabata tombo kanefa ho ianao hoe izay tsy mba ho laviko mihitsy. Ny tenanao natolotra. Jesosy Kristy ilay maneho ny herin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny mpanompony hoe raiso hano ity no tenako, izao no ataovo fahatsiarofanahy. Tsaronay ny dianao. Jesosy Kristy lahy fandrosoan'ny ten'Andriamanitra hoe sotroana rehetra ity fa ity no rako dia amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelan-kelo. Izao no atao fahatsarovana na oviana misotro ianareo. Misaotra anao izay tompo fahaivana indray arak'izay mety izao sakrameta masina izao. Any mpanahy mahavoky za amin'ny ara-sakafo ny fanjakan'ny lanitra. Ary manasanay ianao hiara-mihinana aminao ny vokatry ny voaloboka any amin'ny fanjakan'ny lanitra rahatra izay. Misaotra tompony amin'ny fitiavanao, mamy ny fitianao. Amen. Izao no afatra ho antsika vao avy niombona tamin'ny nofo aman-dramin'i Kristy. Mifalia mandrakariva mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho aminareo. Famtaro ny zavatra rehetra hazony mafy izay tsara. Amen. Ipetraka amin'ny fifaliana isika ianao ny rakim-pisaorana amin'ny ira-voalahatra.
reweneni Tompo ka hiaro anareo, ampamirapirana amin'ny tavana aminareo eny ny Tompo ka hiantra anareo, nanatra ny tavana aminareo eny ny Tompo ka hanome anareo fiadana. Ka hivavaka mangina isika tompoko. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo. Ao amin'ny birao zany le tantely ny paster Eriko an'izay andray anjara.